Miram-pirenena androany ny mpanao gazetinay Asin'Andriamalala sy Tokiramarola. Raha tsy misy ny fiovana dia ny alarobia folo jona ho avy izao no voatondro ao anatin'ny tety andro eny amin'ny anteny miram-pirenena fa natotosan'ny solombavambahoaka ny fifidianana isolon-toerana ny filoha hevitry ny Seny Thierry Rakotonarivo. Raha tsy aivina dia nanao mpamoaka goavana ity filoha hevitra teo aloha ity momba ny fisiana doublon sy osika-maro tamin'ny fifidianana ny fandimby teto Madagasikara. Ny 17 Marsa lasa teo no nivoaka ny didy tao amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana fa ny solombavambahoaka no mifidy izay solon-toerana any filoha hevitry ny voamiram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana io. Teny amin'ny anteny mira io ihany no nametrahana ny antota-taratasy filatsako hofidiana izay efa nifarana tamin'ny ray jona lasa teo. Hoy karazana fangatahana tonga ao, firotsahana tonga ao zany misy administrateur civil vitsivitsy, misy mpitsara, misy mpisolo vava, misy manamboninahitra avy amin'ny tafika sy ny sisa sy ny sisa. Dia amin'ny herinandro ambony zany no ahitana ny fandaharam-potoana manaraka hoe aiza ho aiza ao anatin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity no anatanterahana azy fa fitaina amin'ity io. Misy ny fombafomba mpifidianana ataon'ireo solombavambahoaka ahafahana mifidy izay ho filefitry ny Seny. Tsy maintsy misy ny fotoana anehoan'izy ireo ny tenany na misy na mpanolotra azy no maneho azy amin'ny solombavambahoaka satria solombavambahoaka mifidy. Karazana fampelezan-kevitra kely zany mandritra le fotoam-pifidianana mialohan'ny tena fandatsaham-bato. Vato miafina aloha moa mazava ho azy no anatanterahana an'izy io ary rehefa vita ny fombafomba rehetra fampahafantarana azy dia miroso tsirairay amin'ny toerana fandatsaham-bato ny solombavambahoaka. Mbola makasika an'izay toetra raha misy eto amin'ny firenena izay dia mpanao politika iray androany no nitondra ny heviny teny amin'ny lampana Nosikely teny Njavandre Mahefa sy Andry Rakotomalala. 3 volana mahery kely teo izay no nena tao anatin'ny fihibohana isika eto Madagasikara. Korotana sy fitarainana tamin'ireo sehatra maro samihafa no tena nisongadina tao anatin'izany. Hatramin'izao dia mbola manjavozavo tanteraka amin'ny olom-pirenena ny fomba fitantanana mpitondra fanjakana ny firenena. Amin'ny lafiny ankapobeny aloha zany dia toko hoe tsy mahafa-po ny tena mitondran'ny fanjakana n'ilay fiadiana amin'ity aretin'ity zany satria ny famafobe betsaka ny zavatra tsy mangarahara ary indrindra tsy fantatra ny tena zavatra marina. Rano moa dia maro fanontaniana hoe iaho misy sasany nahitam-balina, misy sasany tsy nahitam-balina. Makasika ohatra atao hoe tsindrona izay anaovana lavage de cerveau izay nga mampilaza azy ohatra ny atao tervemanta fotsiny dia afaka nametraka izay fanontaniana izay hoe ahoana mamy ny mpandeha ny tsindrona io, inona ny principe actif ao anatin'io ary hoe ao anatin'ny andrana antsika izao tokony hajaina ny protocole amin'izany hoe resaka hoe andrana izany. Manarak'izay moa amin'ireny hoe famokarana fanafody ohatra hoe ny tambavy ireny. Volam-panjakana ve no ampiasaina amin'izy io raha volam-panjakana tokony misy appel d'offre ny mahaona le fanomezana le marché public mahakasika an'izay satria ohatra ny afina fenina le zavatra sy anana efa hita fa misy famokarana mandeha ny ary io moa hita teny amin'ny atao hoe tsena lehibe grande surface ny sasany nefa ny fahasalamam-bahoaka no resahana ka mila mangarahara daholo ny mahakasika an'izany. Toa miazakazaka anatin'ny fampanantenana sy vina amin'ireo foto-drafitrasa ny mpitondra. Iaraha malala nefa ny fahasahiranan'ireo vahoaka amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Ilay tosika sy fanampiana avy amin'ny fanjakana raha teo nanjavona tsy hita popoka. Lahara-pahamehana aloha zany dia tsy hoe miazakazaka ny fanaovana foto-drafitrasa tahaka ny fanaovana n'io Colisée eny amin'ny rovan'ny Tananarivo na lapa-manjaka miadana io fa alao mifantoka amin'ity resaka fitsaboana ny fahasalamam-bahoaka ity mba ahafahan'ny vahoaka hiatrika ny fiainany. Amin'izao fotoana izao ange mijaly le olona satria sady tsy afaka mamokatra izy nefa tratra n'ity confinement ity koa fahasalamana tsy maintsy jerena inona no prioritaire amin'ny fanjakana.
Mbola toetra eo amin'izay faniohikevitra izay tsika mahakasika ny toetra raha misy eto amin'ny firenena dia manao toy vakana ny faniohikevitry ny olom-pirenena na eto an-toerana zany na any ampitan-dranomasina na eny ihany koa hatrany amin'ny tambazotra sosialy toy ny Facebook. Fa ny Soerinaivo androany dia nilaza ny heviny mahakasika ny coronavirus sy ny manodidina izay. Ravirazafi Mahenina sy Tahiriny Henano no nanao ny angom-baovao. Avy hatrany no napetraka Faniro Soerinaivo mahakasika ny vaksiny izay hokasain'ny fanjakana atao amin'ireo marary eto amintsika. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana mahakasika ny isan'ireo olona lazaina fa marary tsy mitsaha mitombo isan'andro. Mety tsy izao ane ny vokatrio e. Mety ho elaela. Izao dia efa raisina andraikitra dia izao aloha misoroka toy izay mitsabo. Efa nisy nanandrana tany Afrika teo nanao an'ilay vaksiny to dia clé maina ny karapila daholo izy mianakavy. Dia izao tsika indraina dia hanao an'io nefa miteny fa tsy mahafaty antsika coronavirus io fa tsy mahafaty io. Zavatra hafa no aretina mila sitranina Madagasikara, ny vidin'ny entana, ny vidin'ny solika, ny fiainana lafo, ny aditsaina, ny chômage, ny insécurité zany mila vahaolana. Efa tsy fiabla tsony zany ny test amin'izao tsika miteny izao, tsy fiabla. Ohatrany hoe rehefa tianjareo atao be dia be zany io dia be dia be, rehefa tianjareo atao kely io dia kely. 7 ny tranga vaovao hita androany raha ny tatra ofisialy. Ankoatra ny vaksiny atao andrina amin'olona, mipoitra tsikelikely ihany koa ny mahakasika ny CVO. Misy anankiroa dia ny anankiray société Diram 6 aty France, dia le 366 hoe localité France fa ny adressiny dia Antananarivo 102 amin'ny anaran'izany société atao hoe Let's Work Group zany. Zany hoe vao noforonina zany io société io dia nampanaovina ny CVO. Tsy adino Faniro Soerinaivo ny nanao antso ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ireo malagasy monina ny ivelany maniry ny hiverina an-tanindrazana. Rehefa mamoaka zany tsika mody ny Filipiana, mody ny Frantsay, ny pitosa inenina ny Frantsay nandefa avion niditra tao Madagasikara dia mitondra an'ireo sortissant dia manaiky tsika. Fa rehefa ny antsika gasy andeha hody, misy an'ireo vehivavy avy any Koweït te hody aty satria efa tsy miasa tsony zareo any misy azy any te hody tsy avela miditra nefa zareo vonona hiantoka ny tenany hanao mise en quarantaine anaraka na ampisotroanareo CVO na mety mbola ho tsindrominareo zareo mety mbola hanaiky. Misy an'ireo maray ao amin'ny ao amin'ny MSC mangataka mafy ny hody eto Madagasikara satria efa tapitra koa ny asany any, efa vonona ny compagnie affrété avion spécial ampiditra an'zareo eto. Manina tsy ekenareo fidirana fa ampidiry ny malagasy hiditra ao fa ao Madagasikara no en sécurité indrindra eto tany izao fa ao sady misy fanafody ao na CVO na kininimpotsy na ina tsindro na nganareo tsy matoky tena indray amin'ilay fanafody. Fa eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia ny fanao fotoana teny amin'ny sampandraharaha misahana ny eloka behivava teny fihedanana indray androany ny fianakaviambeny ny mpanao gazety eto Madagasikara. Voantso teny an-toerana ny mpanao gazety tao anatin'ny ity tanindrazana sy tao amin'ny ino vaovao no ny latsoratra an-gazety mikasika ny resaka tany no anton'izay fitoriana izay. Teny an-toerana moa ny ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara miatrika ny fakanambavany an'ireo mpanao gazety roa ireo. Ny andindinin'izay eo amin'ny rindra tsara ny Manora Andre Malala. Misy moa zany ny fitoriana nataon'olon-tsotra ho an'ny mpanao gazety anankiroa, ny gazety Tia Tanindrazana sy ny gazety Inona ny Vaovao mahakasika raha manokana mitranga ny Mandrosoavato iny. Dia ny ho lafitry ny mpanao gazety dia zo anatrika fanadihadiana sy famitorana mpanao gazety amin'ny raha mahakasika ny délit de presse. Dia natao ny famitorana androany, vita ny famitorana dia tonga teo koa ilay mpitory dia nisy fifampiresahana kely ihany teo momba an'io raharaha io izay mbola amin'ny alatsinainy ho avy izao ny ahafantarana ny toyiny na itoy ny raharaha na tsy. Zay zany no resaka amin'ny ankapobeny azo ambarantsika namana mpanao gazety mahakasika an'iny raharaha.
Bevadika trangam-piarahamonina kosa itsika ao anatin'izao fampitam-baovao manaraka izao. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny fianakaviana iray izay niaran'ny alatra teny Antanandrano teny Androbeteny izay efa niakatra fitsarana avy hatrany moa ty raharaha ty izay fanandrenana fianakaviana iray sy mpiasa amina orinasa an-tserasera iray. Asina Andriamalala sy Tokona Marolahy. Tsy vao izao no nitranga ny olana teo amin'ireto fianakaviana ireto sy ny orinasa an-tserasera iray. Tany 30 hektara no niakarana fitsarana efa nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao taona 2024 izao. Ny voaka mpandraisan-trany ary nolazain'ny fitsarana fa nireto fianakaviana ireto ny tany. Mahita irika hitoriana an'ireto fianakaviana ireto hatrany anefa ity orinasa an-tserasera eto Madagasikara ity, saingy nivoaka ny didy savaravina tamin'ity taona 2024 ity izay milaza fa lasa ny vahiny indray ity tany 30 hektara ity. Fa dia tao anatin'ny bref de lait namonoana titranay izay efa nananteny izay ary efa nandeha tany amin'ny commune mihitsy ary zahay manara-dalàna tompoko ary raha manara-dalàna zay dia nisy pièce tsy ampy kely fotsiny ary tsy nanao ny commune sa hoe atao fiara-dalàna vonona izy ianao. Dia ny mahagaga faharoa koa tompoko zany dia ao amin'ny fanajariana ny tany. Miangavy re monsieur le ministre mba hajery le fananantany. Efa ela ny divana n'ity zava-taninay ity, anay le tany. Efa nisy ireo namony ainy no nitebotebo sy ny fahatairana vokatra ity ady tany ity ka andrefepetra ireo mpandova. Izahay mpiaro ara-dalàna ny mpandova razafy tsara sy razafy mahefa sy ireo namany dia manao kosa fanambarana zao androany fa tsy hipetraka intsony zahay fa tena hitory zahay any société Telma noho ireo voina sy ireo fahavazana rehetrarehetra izay niatra taminay ny fotoana laninay vezivezena ny tebotebo ny vola lany izay niatra tamin'ireto olona reto Efa niezaka nitady fanazavana tao amin'ity orinasa an-tserasera ity moa izahay saingy tsy nahita tompona andraikitra afaka niresaka taminay. Vaovao avy any amin'iny renivohiparitry Matsiatra ambony iny kosa indray no tanterina aminao manaraka. Araka ny vaovao azo avy any Fianarantsoa dia nanatanteraka hetsika fanairana indray omaly ny orinasa madinika izay misehatra amin'ny cybercafé any an-toerana manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny herinaratra avo dia avo no antony izany fitarainana sy fihetsiketsehana izany. Ny andindinin'izay hoentin'ny Ravirazafy Mahenina sy Tahirany Aina. Velitaraina ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny internet eto Fianarantsoa na ny cybercafé na ny orinasa izay mampiasa internet dia samy nahitana fiakarana avokoa ny sarany sy ny vidiny izay takina amin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny fotoana iasana voafetra, ny mpanjifa ihany koa tsy dia misy nefa midangana izay tsy izy ny faktura rehefa tonga. Ka manoloana an'izany indrindra dia nanao fanambarana reto mpandraharaha eto Fianarantsoa reto ary mitodika sy manao antsoavana amin'ny fitondram-panjakana mahefa. Tsy manaiky ny fampiakarana ny abonnement internet alohanay isam-bolana. Antony dia ao anatin'ny amena ara-pahasalamana itsika rehetra amin'izao fotoana izao ka mihena ny vola liditra. Maro aminay no efa mitondra faisana fikatoana ny cyber sy ny orinasa noho ny fahazakana intsony ny vola alohanay isam-bolana sy ny krizy ara-pahasalamana. Ho toy izao hetsika fanairana izao moa dia nisy ny fanamafisana ara-taratasy izay nalefa any amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany eny hatrany amin'ny fitondram-panjakana. Manentana ihany koa reto mpandraharaha reto amin'ny firaisan-kina sy ny fifanomezan-tanana ho an'izay rehetra misehatra amin'ity fifandraisana ity ny amin'ny fifanomezan-tanana sy ny mba hirosoana midingana manaraka. Atao anatin'izao fampitam-baovao manaraka izao dia resaka momba ny raharam-pitsarana kosa ny fampahalalam-baovao ny MBS. Namoaka fanambarana androany ny avy ao amin'ny olafitry ny vaditany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara ary nangataka fampiarana lalàna avy hatrany. Mangataka ny fampiarana ny lalàna avy amin'ny olafitry ny vaditany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara. Notsindrin'izy ireo tao anatin'izany fanambarana izany fa tsy tokony hialika ao anatin'ny immunité ireo solombavambaoaka roa izay mampiatra ny fahefany. Tsy anjara ny solombavambaoaka hoy izy ireo no manao antso amin'ny Ainao Manjery iantso ny vahoaka ikomy ary ilaza fa tsy manara-dalàna ny vaditany. Tsy mananjo mandika ny didim-pitsarana ihany koa ny solombavambaoaka ary tsy azon'ny solombavambaoaka atao ihany koa no manao fanalambaraka olona iray toy ny nataon'izy ireo tamin'ny piasan'ny fitsarana izay nolazainy fa nahazo vola tany amin'ny olon-kafa ka dia izao nanao zavatra nandrasana tsy nandrasana tamin'izy ireo izao miendrika fanalambaraka mihitsy. Ary tsy anjaran'ny solombavambaoaka ihany koa no
mandrava ny didina avoaka ny fitsarana ka omena ireo olona amin'ny toerany teo aloha izay nesorona taminazy. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mbola tsy nivany olan'ireo mpampianatra eo amin'ny sekoly tsy miankina hatramin'izao ary mbola mala amin'izy ireo tsy nahazo ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Mitoetra ny araka izany ny antsoavy sy ny fitakiana ataon'izy ireo. Jessica Miray sy Tokramaro Lano nanao ny angom-baovao. Efa hatramin'ny volana marsa no nanomboka ny olana ho an'ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina. Hatramin'izany no efa hampahakarama no niraisy ny ankamaroan'izy ireo. Nanomboka ny volana aprily sy mey iny kosa no tsy nandray mihitsy ny ankamaroany. Efa imbetsaka izy ireo no nanao antsoavo ny amin'ny tokony hijerena azy ireo, saingy tsy mbola nivany olana ary mbola naty olana mangitsokitsoka azy. Hatramin'izay ny sekoly mpampianatra ny sekoly amin'ny sekoly tsy miankina tsy mba nangataka mihitsy. Iny antony ny sekoly asanay tompoko dia tena mahavita mahavoalo tsara ny karamanay tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny mandalo misedra olana ny sekoly ary izay mahatonga any amin'ny teny eo ary tsy manome tsiny ny sekoly mihitsy izahay satria hitanay ny zavatra miseho amin'ny sekoly amin'izao fotoana izao maro ny mpianatra tsy mianatra kilasy manana fanadinana ihany no mianatra dia tsy misy ny ekolazy ary ny ray aman-dreny koa nefa sahirana ka manoloana amin'izay iza moa no hiazakazahanay iza ny dododonay fa tsy nareo tompona andraikitra ambony. Miandry vahaolana maharitra araka izany izy ireo amin'izao fiovany minisitra misahana ny fanabeazam-pirenena izao. Mba mananteny izahay mba minisitra tena vonona ny ampivondrona amin'ny mpampianatra rehetra ary minisitra mahalala ny olana trehan'ny mpampianatra amin'ny antsipiriany sy amin'ny fotony mihitsy no mba hijoro eo sy apetraka amin'ny fanjakana eo. Ifantoka amin'ny tontolon'ny ankizy kosa indray ity fampitam-baovao manaraka izay hoentina aminao ity. Ho fanohizana ny fampivoarana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara dia nampahafantarina tamina fomba ofisialy androany indray teny amin'ny Ibisa Korondrano ireo mpanakanto hiara-iasa amin'ny UNICEF. Jessica Miray sy Tahirniena. Zon'ny ankizy eto Madagasikara manao ahoana tokoa ireny fanajana azy ity manerana ny nosy, indrindra fa itsika ho an'ny firenena fahadimy mahantra indrindra maneran-tany araka ny filarana ny voaka farany ny volana febroary teo. Ny lafiny tsy fanjari-tsakafo no tena mbola sedrainy ankizy eto amintsika. Zazy iray amin'ny 5 mantsy no mbola hiaran'izany, kely loatra mitaha amin'ny taonany. Fa tena olana ihany koa ny fampianarana. Zazy iray amin'ny 2 tsy mahavita akory ny ambaratonga fototra. Tsy misy afa-tsy fito ambin'ny 100 amin'ny ankizy no mahay mamaky teny sy manoratra amin'ny teny gasy sy amin'ny teny frantsay. Il y a certains droits où il y a eu des progrès au cours de ces années, tels que l'accès à l'éducation, mais en même temps, on parle d'accès à l'éducation, mais malheureusement, au côté qualité, il y a eu quand même des déficiences. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on parle de la réforme du secteur de l'éducation, la PSE. Au niveau de la santé, comme on l'a vu, il y a eu un recul de la vaccination. La preuve, c'est que l'an passé, on a eu cette épidémie de rougeole. Parce que la vaccination à Madagascar est tombée plus bas que 50%. On a accès aux soins de santé, les CSB, mais il reste quand même, la qualité reste à améliorer. Il y a des efforts à faire pour avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement. Aujourd'hui, des millions d'enfants à Madagascar, près de 8 millions de personnes à Madagascar, n'ont pas vraiment accès à une eau saine. Il y a des besoins aussi en nutrition. Rien que dans le sud, à cause de la sécheresse, nous avons appuyé 18 000 enfants à ce qu'ils ne tombent pas en malnutrition aiguë sévère, ce qui fait que ces enfants risqueraient leur vie. Donc il y a beaucoup de domaines où encore des efforts sont à faire. Androany maraina natolotra tamin'ny fomba ofisialy imirado sy ny oraza ho mpitondra teny UNICEF eto Madagasikara mandritra ny 2 taona ho avy indray. No nilazany fa ihany koa no lalana ny diavin'izy ireo no nahatonga ny safidy. Izy ireo indray araka izany no hanampy ny UNICEF amin'ny fampivoarana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara. Ho an'ny ankizy izay mbola ho tsy tianay, ho an'ny ankizy rehetra izay mahita an'ity dia ny anto ofisianay amin'izao aloha zany ny anto ofisiako dia ny hanosika ny ankizy hanana nofinofy fa ny nofinofy no ahafahanao mivadika olona tsara, afaka ahafahanao manana zavatra tsara any aorianany, mila manana tanjona zany no tena tiana ho tenenina. Fa ao anatin'ny tato-baovao manaraka ity ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena dia ny zava-mitranga any États-Unis amin'izao fotoana izao. Taorian'ny nahafatesany George Floyd no tanteriny Ravirazafy Mahenina sy Tahirniaina aminao.
Les policiers impliqués dans la mort de George Floyd requalifiés en homicide volontaire, tous poursuivis par la justice. Enjeny lalàna amerikanina ary voaelika ho namono olona ny nina natao ireo polisy misa 4 voaroroy ho nahafaty an George Floyd araka ny fangatan'ireo mpanao fihetsiketsehana anarivony rehefa niakatra fampanaovana omaly. Alina kosa no nanatanterahina ny fanoezam-boninahitra farany an George Floyd atao amin'ny Université Nord Central any Minneapolis. Fianakavian'i George Floyd, tompon'andraikitra ara-pivavahana, mpanao politika, olo-malaza, samy hita tao avokoa ireo. 7 minitra sy 47 sekondra fahanginana no natao fotoana izay nahareta ny fandoliana nataon'ilay polisy Derek Chauvin teo amin'ny atoky George Floyd ny aloha nahafatesany. Noelohin'ny Philonise Floyd ny fanavakavam-bolokoditra sy ny endrika fanavakavahana hafa nandritra ny fandraisam-pitenenany. Navaly Révérend Al Sharpton kosa fa tsy tokony ho faty George Floyd, tsy fahasalamana no nahafaty azy hoy izy fa ny fomba fitrangan'ny fitsarana ao Amerika. Votre genou sur notre cou. Lasa marika entin'ireo mainty hoditra amerikanina ilazan'izy ireo ihany koa fa tsy indro no nahazo ireo mainty hoditra ary tsy afaka nanao na inona nandritra ny 1,7 taona. Asaika isan'andro miseho hatrany ny karazana fanavakavahana eo amin'ny tontolon'ny fampianarana, ny fahasalamana sy ny sisa. Fotoana izao hitsanganana ary analana ny tsindry ho hiatrany ny Révérend Al Sharpton. Nandritra ny fifandimbiasan'ny fandraisam-pitenenana, ny fampitaona manoloana ny mausolée natsangana izay toerana nahafaty an George Floyd ireo mpanao fihetsiketsehana rehetra. Faraka nefa nampafantarina moa tany ampiandohan'izao fampalalam-baovao izao dia nisy ny tafatafa sy ny resadresaka izay nirahana tamin'ny bodo izay mpanakanto manana ny mahizy azy izay makasika ny asa sosialy izay ataony ao anatin'ilay hoe lendemain dans la main izay fiatrehana ny fiboana sy ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Nisy ihany koa ny fanomezana manokana izay noentiny ho an'ireny izay ankalazan'ny fetin'ireny amin'ny alahady ho avy izao. Andeha rahantsika avy hatrany izay. Ni adidi tsy fanao mbola tinao utoizana tsy mahatsiaro asa sarana tsy mahalalavizana isakisaka mila utorovana aokisay fianola iaro indray no mba mila fiarofana. Araka ireny rahantsika teo ireny dia miavaka ny fampalalam-baovao ny MBS amin'izao takariva izao. Body no vahin'ny fandarantsika eto fetin'ireny raha teo dia mitondra ny tsikitsiky sy ny amamina ho an'ireny amin'izao takariva izao. Ao anatin'ny amiana ara-pahasalamantsika amin'izao dia betsaka ireo olona miezaka manao tolotra sy asa sosialy ho an'ny olona sahirana amin'izao. I Body efa ela ny ezaka ary mitondra ny anjara biriky tao anatin'izay miaraba amin'ny Body dia inona le hetsika? Misaotra dia miaraba anareo isa-tokantrano mampiatrano anay, misaotra ny MBS ihany koa dia misaotra ny mirado. Ny hetsika atao satria fantatra loatra fa ao anaty fiboahany isika izao ary tsy maintsy mihiboka satria io ny tena fanafody azo antoka. Nefa ny na tiana na tsy tiana ny fiheverana ny aorianan'ny Covid dia tsy maintsy dinihana hatretỳ am-piandohana. Mitondra ny anjara biriky koa izaho sy ireo mpanaraka mba afana miezaka mampiditra ny zaza any am-pianarana. Ny fikasanay dia mampiditra zaza 300 any am-pianarana amin'ny alalan'ny fampitaovana sy ny fandoavana ny vola tokony ilaina amin'ny fampidirana ny ankizy any am-pianarana. Miisa 300 zany izy ireo. Ny fomba azahoana izay dia amin'ny alalan'ny fanaovana seho amin'ny tambazotra. Dia rehefa sabotsy alahady azoma sy sabotsy zay dia manao seho ao anatin'ny pejy anankitelo. Dia ny pejy ny association HAG for Madagascar na Sagabine Madagascar sy Body Divas page.
dia zay zany no entinay manatanteraka an'izay ary ny olona dia afaka mandray anjara amin'ny alalan'ny fanomezana vola amin'ny alalan'ny mobile, fandefasana vola amin'ny Western Union, ny fandefasana vola ihany koa amin'ny le pot solidaire. Dia zay no ezaka iantsona ny olona rehetra iran-tany satria betsaka ny mandray anjara any ivelany ihany koa. Inona bodina tonga le tsirikevitra hoe andeha hanao asa soa nareo moa zany tena hoe misehatra amin'ny resaka zavakanto dia hoe andeha hanasoa ny mpiarabelona amin'izao fotoana izao anareo? Hoay raha malagasy dia miainga amin'ny fomba tsotra amin'ilay soatoavina hoe fihavanana. Zay no everiko fa te hanao an'izany daholo ny olona rehetra. Vovonana iray ty ahafahan'ny tsirairay mandray anjara dia io zaho etsiko koa zany efa fanao isa-taona no manome mampitao ankizy any am-pianarana dia ny fanaovana an'izy io hatramin'izay dia manao fampisehoana. Ankehitriny nefa tsy azo atao ny fampisehoana dia izay no nahatonga an'ity hetsika tsy paika lendemain dans la main zany hoe ny ampitso eo am-pelantanana, izay no nahatonga an'ity zany hoe lasa hetsika eo tao amin'ny tambazotra. Ho fanomezantsika fahafampony mpanaraka ny fampalalam-baovao ny MBS amin'izao takariva izao ary dia ndao omena tolotra mahafinaritra satria efa nresakitsika teo hoe fetin'ireny dia ito ny resadresaka.
na dia ao anatin'ny fihiboana aza ho an'ny fetin'ireny 24 dia tsy diso anjara ireo ireny inona ny tolotra omeny body ho an'ny mpankafia sy ho an'ireny malagasy amin'izao fetin'ireny zao. Ny tolotra tiako omena dia nandritra ny fihiboana nisy talenta iray izay nitsidika manainga andrehitra hikariko ao anatin'ny sainy ao anatin'ny fony ao anatin'ny mahaizy azy ao fa misy zava-miafina any aminareo any amintsika tsirairay avy raiso ao anatin'ny fatonina fa za dia nahazo anankiray dia ny filalaovana loko tsy fanaperana tsy tanteraka fa amin'ny fo dia misy ranty zany izay atao amin'izao fotoan'izao any amin'ny paper store any amin'ny akordigy ahitana tableau maromaro ahafahana jifaina atao fanomezana ho anneny nosy ny aviko satria izany nanao azy ary ny apahany amin'izy io dia hoentina anampiana ny fonds-ny association Hague for Madagascar sakambiny Madagascar mba ahafahana manatanteraka ny fikasana io zay fanomezana anankiray fanomezana faharoa dia hira anankiray ary fanomezana fahatelo dia volan'ny ankizy ny volana jona efa mahazatra loatra satria hatramina ambassadeur ny UNICEF tamin'ny taona 70 mahery kely tany dia efa raiky tapisaka ny fankalazana ny volan'ny ankizy raha izaho manokana dia amin'ny mahavolan'ny ankizy dia misy ainga anankiray sy hetsika anankiray izay everiko atao amin'ny alalan'ny association Hague for Madagascar dia ianao manome kilalao ho an'ny olona izay mifanena aminao ankizy izay mila an'izany zany satria zo anankiray tokony ho tandrovana dia ny zon'ny ankizy ny zo ilalao ao koa zany ny zo hianatra amin'ny alalan'ny fanomezana sy fampitaovana an'izy ireo dia isy hetsika anankiray zara lalao ho an'ny ankizy ka isika rehetra no hanao azy fa ho atambatritsika ao amin'ny tambazotra le hetsika ary avy eo dia anaovantsika tirage anankiray mba ahafahana mahazo fanomezana ho an'ireny fanomezana fahafampo ho an'ireny sy ny vahoaka malagasy hatrany ary dia ndao mehohira indray ny mpanaraka atsika ndao ary ny alohatenina neny dia za tsy izy fitiavan-dehibe nomeniny anao nakapokazare no azonao fitiavan-dehibe fanahary anao tsy nanenenany fa tiany anao tadidinao ve nyangolangola sy nyantanao tsikitsiki sy e kilalao nazatranao tsarunako ireo tsorakazo niatra taminao ianao no toy izao de no ireo fitiavan-dehibe nomeniny anao nakapokazare no azonao fitiavan-dehibe fanahitsaranao tsy nanenenany fa tiany anao tadidinao ve nyangolangola sy nyantanao tsikitsiki sy e kilalao nazatranao tsarunako ire
asa taminao ianao no toy izao de no ireo nani kapuka nani tambi na hatu izao ianao na hatu izao ianao tadidina uve nyangulangula sinyantanao tsiki siye kilalona zachanao tsarunao ku ireo tsurakazunyachataminao ianao nutu izao de nu ireu ianao nutu izao de nu ireu na ni tambi na hatu izao ianao eto mpamaranana dia mirary soa ho an'ny fetindreny ho an'ireo reny rehetra indrindra ny vehivavy rehetra ihany koa dia mankasitraka makatelina an'ireo reny izay misahirana sy tsy mitandro asa sarana miaro ny fianakaviany mahireza fa lavitra ny lalana kanefa rehefa mifanohantsika dia tsy maintsy tafavoaka dia maniry soa ho fotoana iaren-doza ho an'ny reny rehetra indrindraindrindra ity fotoana ny fetin'ireny ity mirary soa ny MBS ia firariana mitovy ho an'ny renrehetra avy amin'ny MBS iray manontolo teo ampifanao ameloma tamin'ny body moa tao anatin'iny tafatafy iny dia hoy izy hoe azadino manao kokoa ny neny lalora valomanana ary ino ny fanomezana natolotra ho an'ny neny lalora valomanana ihany koa ho an'ny renrehetra eto Madagasikara nanaraka ny fampalalam-baoan'ny MBS mahatratra ny fetin'ny reny 24 dia mirary ny sosiny tsara itoetra amintsika mianakavy ihany koa rehefa faran'ny fampalalam-bavao tahaka izao dia manome fahafampo amin'ny alalan'ny sary-mihetsika hatrany MBS ny amin'ity androan'ny alina ity dia les aventures de Mr Deeds zay no lohatenin'ny sary-mihetsika tolotra ho antsika eto karazana film comédie izy io Adam Sandler sy Winona Ryder no ilalao an'izay dia ny tenanay mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka filma tompoko